nanolotra ny Ramatoa Elia Ravelomanasoa ary ny tiako Madagasikara izay nanolotra ny filoha teo aloha ary izay tonga eto ankehitriny eo ambanin'ny fitarihan'ny Andriamatoa Rarinay Andrinatoandro. Ireo no kandida nahazo vaty be indrindra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no totosaina sy natao teto amin'ny firenena farany teo. Rehefa vita nefa ny zany fifidianana zany tamin'ny taona 2014 dia betsaka ireo antoko politika izay nanapa-kevitra fa tsy handray anjara intsony tamin'ny fifidianana totosaina tamin'ny 7 sy 8 no ny antony hoe tsy mazava ny fitsipo-jalao ary mifanohatra amin'ny zava-misy ny zavatra natao tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny androany ny mpanao politika rehetra ary indrindra ireo antoko izay tsy voatonony ary tsy voalazako teo fa efa nilaza fa manana kandida, manana olona ho atolotra amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ho an'izany fifidianana ho ataontsika izay andrafetana sy ahitana izay ho filoham-pirenena amin'ny Repoblika Fahefatra zany dia niaraka nanao sini avokoa. Ny feany dia mifanohatra tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny 7 sy 8 sy tamin'ny 8 sy 8 ny zavatra nenantsika teto androany satria mifanaiky ny be sy ny maro fa tokony ho ataony fifidianana ary mifanaiky ny be sy ny maro fa hiatrika an'izany fifidianana zany tompoky lahy sy tompoky vavy. Ny fanamarihana fahatelo tiako atao dia aoka tsy hisy andika vilana na manova ny voalaza nyity fifanarahana ity. Ohatra amin'izany ny filazana fa nanome famotsoka kely kasahady ity fifanarahana ity. Ny voalaza ny fifanarahana dia tsotra, ilaina ny fandinihana any amin'ny fianam-be-pirenena ny momba ny amin'izy ity, kanefa dia any amin'ny fianam-be-pirenena ihany koa no tokony hodinihana na hojerevana mikasika na ny momba ny tsy maty manota na ny impunité. Raha bangony dia any amin'ny fianam-be-pirenena no andinihana izany rehetra zany. Farany vonina ny fitondrana tetezamita ny sokatra sy ny ara-iasa amin'ireo rehetra na ny antoko politika na ireo rehetra tsara sitrapo. Manao ansoavo noho izany ho anareo na ho antsika mpanao politika mba samy ampiseho fahendreny toy ny efa naseho anareo, toy ny efa naseho atsika tamin'ny ady hevitra rehetra izay nitotosaina ka ny hoavy ny firenena sy ny taranaka ho faramandimby no mibaiko fa tsy niady seza lavo zao. Naseho atsika zany androany ary mihintsy manantena fa ho aseho atsika zany rapitso. Ary ny fanamarinana farany tiako atao dia ny hoe misokatra ho an'ny rehetra ity fifanarahana ity ka na iza antoko mbola te hanisy sini dia malalaka ny varavarana koa amin'ny anarany tombontsoa ambony ny firenena, amin'ny anarany fitiavan-tanindrazana ndao hanambatra ny hery mba hamaranana ny krisy politika sy ny fahorim-bahoaka sy ny olo-pirenena rehetra. Roso tanteraka amin'ny fananganana ny Repoblika Fahefatra isika, mipetraka mazava tsara ny momba izao tetiandro ananganana an'izany Repoblika Fahefatra zany, koa alao hery ary vahoaka malagasy fa ho tonga tsy ho ela lay maraina vaovao. Tsy misy antoko politika, tsy misy olo-pirenena manana fahavalo an'i Madagasikara ka alao ny fitiavan-tanindrazana hibaiko ny tsirairay avy izay tony naseho antsika teto androany, misaotra tompoky lahy, mankasitraka tompoky vavy.
Mazava izay lahateny ny filohan'ny fahefanavany tetezamita Andry Nirina Rajoelina teny ifato izay nandritra ny fanaovan-tsony lay accord politique ivoana amin'ny crise vonona zany rehetra tonga teny ivato ny amin'izany accord politique izany taoriana amin'izay dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny filoha Andry Nirina Rajoelina no resahany ny vola entina miatrika ny fifidianana rehetra ho tanterana amin'izany firosoana amin'ny repoblika faefatra izany no resahany ihany koa ny amin'ny conférence nationale andeha ho arahantsika avy hatrany ny amin'izay firesana tamin'ny mpanao gazety teny ivato ny hariva teo izay. Ny zava-dehibe aloha dia efa voafaritra aloha anie izany ireo calendrier anaovana fifidianana ary araka kabako io dia tsy tokony misy olona tsony zao afaka hiteny hoe unilatéraly na fanapakevitolo tokana fa ny mpanao politika izay andray anjara amin'ny fifidianana no nanapaka ny daty iny ka tokony tsisy tsony hitabataba sy mitsikery fa ireo mpanao politika izay mihevitra ny tena fa manana hery politika ny tiana lazainy eo dia tokony hirotsaka amin'izany fifidianana izay ho atao zany. Mikasika fametrahana ny androm-panjakana dia mbola isindray zany fivoriana fanohizana ny miasa iny satria zao dia manomboka miasa ametrahana ny androm-panjakana rehetra isahana ny fiara-mitatana ao anatiny na ny tetezamita na ny fanokafana ny tetezamita ny marimarina tokoa. Karazana constitution ny transition mihitsy zany ty accord politique ny accord politique ny constitution masahana ny tena ny vahoaka sy ny pirenena rehetra. Ny constitution na ny lala-panorenana ifehan'ny firenena dia any amin'ny conférence nationale na ny firenena izay ho atao amin'ny tatelopolo volana aogositra zao no ho tanterahana. Ny zavatra fanarahan'ny mpanao politika dia hoe ahoana rovina ny fifidianana no atao izay ny zavatra no atao. Ary eto moa dia ny tena milaza koa hoe ty fiakinan-dohany ivelany ty tokony ho ajanona amin'izay ary ny fikarakarana na ny fotoanam-pirenena na ny fifidianana rehetra izay ho atao eto amin'ny firenena dia ny malagasy. Aloha lazaiko mihitsy hoe malagasy satria ny volan'ny malagasy no ampiasaina amin'izany ny malagasy mianika ny lany rehetrarehetra. Mahazo fanampiana avy amin'ny ivelantsika arabasoa arabatsara. Tsy mahazo antsika roso ny dia fa tsy militra tsony fa dia ao amin'ny fanatanterahana azy no atao. Zany hoe budget rehetra hoentina ho an'ilay fifidianana telo ireo zany efa manantsika. Ny budget rehetra na ny anaovana ny conférence nationale na ny anaovana ny fifidianana dia efa voafehy ary efa voafaritra fa itsika no izakan'izany manontolo ary ny fanavoazana ny fifidianana dia mbola betsaka koa ny zavatra tokony ho atao mba zay le hoe ampom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana. Naseho antsika androany, naseho mpanao politika androany ny fitiavan-tanindrazana ary aseho antsika n'izao tontolo izao koa ny ampom-pirenena hoe mahavita anazy ny vahoaka malagasy mahavita anazy ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy rehetra ho aminy. Fa izay zany teny ivato etsy andanin'izay ry zareo ny voany ankolafy telo kosa na ny 3 mouvance moa no alalan'ny maro azy dia ny fampitona ihany koa tetsy amin'ny carleton tamin'ity androany ity araka ny fantatra dia mbola itoy rahampitso izany dinika politika ihany koa no nataon'ny zareo tao araka izao tanterany Bertrand Ranaivomanana sy Nirina Rasolaritsona azy izao. Vory tato amin'ny carleton avokoa ny mpitarika atao amin'ny ankolafy telo sy ny mpikambana hafa nantsona natrika izany teto ihany koa ny mpanao politika ny avy amin'ny espace de concertation des partis politiques ny fiarahamonim-pirenena ary ireo tangalamena avy any amin'ny faritra. Tamin'ireo fandraisana anjara fitenenana izay nifandimby nataon'ireo mpitariky ny mouvance tsirairay dia fanamafisana hatrany ny fifanarahana vita tany Maputo sy Addis Abeba. Ireo no hevitra niraisan'ny rehetra ary heverin'izy ireo fa lalakivoahana amin'izao krizy izao. Tsy mandany andro izay satria efa misy zavatra efa niangana amin'ilay fifanarahana izay efa niekeny averiko indray fakataovana ny raisam-pirenena ary raha mandinika isika dia ny ambety teny ny ohatra reto mpanao politika izay nitambatra ohatra ny fiarahamonim-pirenena dia ny hoe nazahoana fakataovana ny raisam-pirenena fa nga le fakataovana ny raisam-pirenena mbola tsy azo. Fantaniana apetraka aminareo mpanao gazety, fantaniana apetraka amin'ny vahoaka malagasy, fantaniana apetraka amintsika rehetra zany. Hitoy ny dinika ary everina fa isy ny fekevitra ivoaka rahampitso asapotsy.
Nanana ny ambarany anty mikasika ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izany professeur Raymond Ranjeva tetsy amin'ny rarotonde mahavoky Besarity indray izy no nitafa tamin'ity androany ity. Aloha tonga dia horantsika avy tany miaraka amin'ny Jean Emery Ambelson eo amin'ny sarina Reine Marc Rakotomalala. Fanehoan-kevitra nomena ny lohateny